La 4G Batelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vontanterahana androany tao any Abidjan, Côte d'Ivoire ny Ida 20. Isan'ireo foloana natrika izany ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina tanjona amin'ny ankapobeny fanarenana ireo firenena afrikana aorian'ny krizy ara-pahasalamana. Teo amin'ny boribory-tany fahadimy no nanomboana ny fizarana titra faobe ho an'Antananarivo renivohitra maherin'ny 700 aponina nahazo izany tamin'ity androany ity. Itoy hatrany ny fizarana raha ny fanazavana azo. Namafisy ny ministry ny fanajariana tany sy ny asa vavety nandritra ny fizarana fa ho tombotsoan'ny tantasin'ny malagasy ny lalanalana afarany teo. Mbola tratra aorian'ny Madagasikara raha niady amin'ny kolikoly araka ny fanadidina izay nataony teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena M6 tatao. Sehatra anjakan'ny kolikoly ny fitantanam-bola eny anivon'ny commune raha nambaran'izy ireo. Nanatateraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny avy eo anivon'ny commission paritaire centrale mahakasika ny famoahana ny lisitra ireo mpanao gazety matianina eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fanomanana fivitianana izay ho mpikambana sy filohan'ny olafitry ny mpanao gazety ary ny fanomezana karatra mahamatianina 2 Mariska iraisam-pirenena miverina ankehitriny ny filaminana any Afrika Atsimo taoriana ny fanaparitahana ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo faritra samihafa manoloana ny fitsiketsehana izay nitanterahan'ny mponina nandritra ny 9 andro izay. Ny adidiny revetra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nitanterahana androany tao Abidjan, Côte d'Ivoire ny Ida 20. Isan'ireo folo nanatrika izany ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina tanjona amin'ny ankapobeny fanarenana ireo firenena afrikana aorian'ny krizy ara-pahasalamana. Abraham Randriamana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tany Abidjan, Côte d'Ivoire, ny fihaonam-be faharoapolo ny ireo filoham-pirenena sy mpitondra fanjakana aty Afrika mikasika ny fametrahana famatsim-bola ao anatin'ny Ida 20. Misa 400 ireo filoham-panjakana afrikana nanatrika izany. Isany nandray anjara tamin'ity fihaonam-be ity ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nitarika ny délégationna malagasy. Lohahevitra noraisina mandritra ny Ida 20 hoe reconstruiront mieux après la crise, mettre le cap sur un avenir vert, résilient et inclusif. Tanjona amin'ny fihaonam-be ny fifampizarana traikefa eo amin'ny mpitondra firenena afrikana mikasika ny fampiroboroboana ny toe-karena, ny fampandrosoana miaraka ary ny fiarenan-dohan'ny Afrika aorian'ny valinaretina Covid-19. Notre réunion d'aujourd'hui vise à arrêter nos priorités communes. Ny fihaonantsika androany dia natao anatrarana ny tanjona iombonana ny amin'ny fampandrosoana, eo ihany koa ny fametrahana fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ahafahana misitraka famatsim-bola mitentina $100 miliara ho fanarenana ny ara-toe-karena aty Afrika. Ity fivoriana ity ihany koa dia ahafahantsika mifampiresaka mikasika ireo fanamby iraisana ho an'ny fampandrosoana, isan'izany ny fanatsarana ny mahaolona, ny famoronana asa ho an'ny tanora sy ny fanarenana ny firenena ho an'ny mponina. Pour le bien-être de nos populations. Taorian'ny lanonana fanokafana tamin'ny fomba ofisialy, nisy ny fifanankalozan-kevitra nandraisan'ireo filoham-pirenena anjara niaraka tamin'ireo solitena ny vondrony ny banky iraisam-pirenena. I Madagasikara dia niady mba ho tafiakatra farafahakeliny ny $100 ny vola fanampiana anatin'ny Ida, izay novinavinaina ho $700. Tsy aivina, miisa 730 ireo firenena andalam-pandrosoana aty Afrika isitraka famatsim-bola amin'ny alalan'ny Ida 20.
Tao amin'ny boriboritany fadimy no nanomboana ny fizarana titre faobe ho an'Antananarivo renivohitra maherin'ny 700 mponina nahazo izany tamin'ity androany ity. Itohatra ny fizarana raha ny fanazavana azo. Namafisa ministry ny fanajariana tany sy ny asa vavety nandritry ny fizarana fa ho tombotsoan'ny tantsaha sy ny malagasy ny lalàna lany farany 2000 Nosanterina androany fizarana titra faobe ho an'Antananarivo renivohitra tamin'ity taona ity. Maherin'ny 700 ireo nisitraka izany teto amin'ny boriboritany fadimy androany. Taoriny fahafahana mamory olona latsaky ny 700. Manoloana ny fepetra-ara-pahasalamana tsy maintsy noraisina no nahafana nanomboana ny fizarana izao. Entina natanterahana ny veloranon'ny filohan'ny Repoblika, mikasika ny fisitrahana ny zo, mikasika ny fananan-tany, izao fizarana faobe izao. Boriboritany titre no raisitsika eto amin'ny boriboritany fadimy. Araka ny voalazany lalam-panorenana dia izany titre izany dia anareo manokana tsy azo ivalozana. Raha any ka misy olana, raha misy tsy misy afa-tsy ny fitsarana irery ihany amin'ny mahafitsarana azy ny tsara amin'ny anarany voaka malagasy no afaka manatanteraka manovana izany titre izany. Izay no mahatonga anay eo anivon'ny fananantany sy ny fandrevesa-tany tsy maintsy manatanteraka an'izay didim-pitsarana mivoaka rehetrarehetra satria ambany lalàna daholo. Raha tany ity nefa nitanay fa tsy mety dia matetika izay manoratra foana ny amin'ny fitsarana ny mba jereo akaiky fa reto ny zavatra misy aty aminay dia dinionareo tsara fa tsy maintsy fitsarana vao afaka mamono an'ireny titre eny ampelantaninareo reny. Terivo tsara izy reny satria fananana manokana tsy azo niza iniza alaina izy reny ary tsy azo niza iniza ongotana ka izay mba amposihana antsika iavy satria dingana angeza be natonavana teo. Ity tovy koa ny velorano mandriampatofoloha dia mazava ao amin'ny velorano voalohany tompo vavy sy tompoky lahy fa joro sy arindra ny politika momba fananantany ka isaovatsika ny ministera ny fanatsiranantany sy fitatanana fananantany fananatanteraka ny velorano voalohany. Mbola ato amin'ity velorano ity ihany koa tsika tsy mitombo tsy misy bofo ity toby koa ny nanaovanay fampelesakevitra ty vakikitsika eto izy ny fizarana bokotany sy karatany manerana ny nosy velorano filopireneny ka mety tanteraka be ny ministra adonrenana velo fa nisandrano nanatanteraka velorano filopirenena tompona. Dingana lehibe amin'ny fampandrosoana ny fizarana titre faobe tahaka ny natao androany ahafahany vahoaka ifotony sitraka ny zony feno amin'ny taniny. Tombony aloha izany dia ara-dalàna tena hoe voasoratra ara-dalàna amina manokana mihitsy ilay tany tombotsoa lehibe ho ana manokana dia raha malala ny tany amin'izao misy eto amintsika izao ity izany manambara mihitsy ana manokana tsy azo mazava ny teny ministra tsy azo nizaniza kosehany tena atao inona amin'ny anarako manokana mihitsy izy. Efa fahivokereka fa mba tenin'le filohampireneny izay tena manao hoe tsisy adino distrika rehetra eto Madagasikara dia tena tsy adino tokoa tsy zay fa dia tsy fantanareo tokoa. Nandritra ny fizarana nitondra fanazavana mikasika ilay lalàna momba ny fisitrahana karatany na ilay lalàna mikasika ny tany tsy vita titre tsy vita kadasitra no laniny anteny mera rotonta ny ministra tompon'andraikitra. Bokotany no zaraintsika androany fa misy koa any karatany izay zaraina any ambanivohitra rehetrarehetra any. Dingana lehibe no voalaza atao anatin'iny lalàna iny miandro moa izay amoahan'ny fitsaranavy ny malalam-panorenana sy ny filoham-pirenena azy satria dia isany no mahariana mafy tao anatiny no hoe tsy karatany izany dia tanindrazana maro eran'ny Madagasikara reo mpiaramonina no manana no mipetraka amina tanindrazana tsy vitsy amintsika izay manana tanindrazana ny lavitrany tsy manana tanitasy mikasika an'izany fa resaka fiarahamonina resaka fitantanana ifotony teny samy malala fa ny tany itsy apititsy dia andranony
ny tany etsy ananonetsy a dia andrasoa zany no midika zany a fa misy a fizaratany a efa voalamina tany aloha tany na dia tsy misy taratasy ary tao anatiny zay a no ny heverina sy mezahana ny vahana tao anatiny io volavolan-dalàna io ka mazava ho azy a tsy afaka natao tao anatiny tao amin'ny mahatanindrazana azy zay a ny olona zay nangataka ny zoam-pirenena malagasy a te hisitraka an'izany a dia tsy afaka natao tao anatin'io lalàna io ary natao mazava tsara mihitsy satria araka ny averiko teo hoe tanindrazana io tsy manilika olona nizanizy zany a fa rehefa tonga ny fotoana ka mahatsapa isika mahatsapa ny fiarahamonina zay no nasiana n'ilay fotoana tao anatiny tao a maharitra ny elinany a fa io olona io misy izy na iza dia efa tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina malagasy ary efa tena nandray sy ny aina anatin'ny fiarahamonina malagasy a lova tsy mifindra tao anatin'io tanàna io a zay mipetrahany teo a tsisy antony a tsy zakany a an'izany a tany a zay lazaina fa tanindrazana zany andria sarotsarotra ihany a ny milaza fa zay olona tritra mipetraka eto Madagasikara dia toko tanindrazana daholo fantaritsika zany a na ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ary dingana angeza be zany fa sahina ny raisin'ny fanjakana manamafy ary indrindraindrindra tiana nytikotsipianao anatiny dia tsy manana eritreritra mihitsy ny fanjakana araka ny velirano zay nylazainy Andriamatofilo reny a ny hoe a tsy aro na sanatriany vava anome ny tanin'ny vahiny zany satria zay ny tolona nataonay teto a nanomboka tamin'ny 5 ka hatramin'izao a ary zay ny antony joroanay hoe oka ny tanindrazana mba tsy ho avela firavirain'ny olona izany fa tsika nefa tsy maintsy manaja lalàna dia samy miezaka tsika rehetrarehetra ihany koa mampiatra an'izay lalàna zay. Mbola betsaka ny dingana ho atao amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fananantany eto Madagasikara. Isan'izany ny ho fampitomboana ny guichet automatique manerana ny birao ny fananantany sy ny maro hafa. Ho an'Antananarivo renivohitra, miisa mahery ny 100,000 ny titrana tany mbola hozaraina amin'ity taona ity. Miisa 80 ohatra ny hozaraina eny Nasana, 7,500 eny Avaradrakatso, 7,700 eny Mahazoarivo, 7,700 Mandroseza ary Ambatomaro, 7,700. Na efa mandroso amin'ny fanatanterahana tetikasa maro aza ny fanjakana mbola maro ny asa tsy vita amin'izao fotoana izao. Raha ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriananarivelo ao tamin'ity androany ity nanambara ny tenana fa avonina hatrany ny antoko hiaraka amin'ny fitondrana amin'ny fanatanterahana ireo asa samihafa miantarandrianaivo. Fanatanterana ny velirano ho ato amin'ny vahoaka malagasy, fanenjehana ny fahatarana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Rotaona sy tapany teo eo nitondra ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny firenena. Efa maro amin'izao fotoana izao, raha ny nambaran'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriananarivelo, ny zava-bita tamin'ireo fampanantenana samihafa. Tokony toetrany anefa izany raha ny fanazavany nandritry ny fizarana titrana tany fahobe androany. Raha pirenena araka ny hitantsika io mandalo fotoana sarotra ny firenena satria ny aina tao anatin'ny olana ara-pahasalamany isika manao ny ezaka araka n'izay azony atao ny fanjakana amin'ny sehatra maro samihafa. Betsaka ny zavatra vita kanefa ny betsaka ny koa mbola miandry indrindrandrindra ny famahana ny olona ny vahoaka amin'ny ankapobeny ary isan'ny dingana anankiray izay ataon'ny fanjakana izao atao izao androany izao satria tao anatin'ny velirano ny fanarahan'ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy. Raha mikasika ny antoko malagasy miaramiainga manokana dia ny antoko malagasy miaramiainga dia isany nametraka nyity fitondrana ity teo amin'ny toerany dia mandray anjara ary manatanteraka n'izay fanarahana izay ny antoko malagasy miaramiainga. Raha mbola misy moa ny ilana azy dia eo foana ny antoko malagasy miaramiainga. Namafisy ny araka izany fa isan'ny tokony lahara-pahamehana ny famahana ny olona ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Isan'ny maneho izany ny tetikasa silamina ary fandaniana lalàna misahana ny lafin'ny fananantany, ny fizarana karatany vahobe, titra, ny fananganana foto-drafitr'asa samihafa sy ny maro hafa. Tsy maintsy hisy ny fanesorana minisitra izay tsy nanatanteraka avy any ran'ny filohan'ny Repoblika. Raha nambaran'ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdinina tamin'ity
androany ity. Ny tondrany faneho-kevitra ihany koa ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao miantarandraina. Taoriny feony ely mikasika ny mety hisiana fiovana gouvernemanta atoato. Androany nitondra ny heviny ny solombavambahoaka Naivo Olodinina amin'ny manoloan'izay. Raha mitolona isika anatanteraka ny viana dia ministra vitsivitsy fotsiny no natanteraka zany ankehitriny. Antany amantsina mpanao gazety hoe izy zay moso de son soka sa tsisy satria izao tanterana andriamatoa ministra zao dia ao anaty viana. Fa zay tena tanteraka viana miala tokolatoko azy tonga ny fotoana hitsarana député araka ny lalam-panorenana fa manaja no zay eto miantso ny prime ministre fa na iza valy na iny kianitra na iny kotona tsy maintsy misy fanovana ny ministra sasatsatsany eo tokolatoko fa zay no asany député. Fa zao kosa andriamatoa filoha ampy zay a nametrahana angeo a tsy mpanao politika ao anaty gouvernemental ireo andriamatoa filoha rehefa tsy amin'ny fitondrana ianao dia lahazy reo makany an-dafy, lahazy reo makany amin'ny mpalotra. Fa aleo a sady mila teknisianina, politisianina ary tsaratsara kokoa raha olona efa nisetra ny fifidianana no atao ministra akoatran'ireo anaty plateforme fa tsy ekena intsony. Efa nisy ny fivoriana antotosain'ireo solombavambahoaka IRD mikasika ny fanesorana ministra io na tsy raha ny nambaran'ity solombavambahoaka ity hatrany. Raha ny fanazavana tokony manaraka ny viana napetraky ny filoha ary manatanteraka ny velorano nataony tamin'ny vahoaka malagasy mikasika ireo fampandrosoana ny firenena ny ministra rehetra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mbola mivelatra tsara eto Madagasikara ny responsabilité sociétale de l'entreprise manandanja lehibe anefa izany amin'ny fampiroboroboana ny toekaren'ny orinasa fa indrindra ny toekaren'ny firenena amin'ny akapobeany. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany salon RSE sy IEDD amin'ny diany fahaenina ary aritra roa andro. Michela Renardo. Sara telo mazava ny fototra ijoroany RSE na ny responsabilité sociétale de l'entreprise, lafiny ara-tsosialy ny tontolo iainana sy ny lafiny ara-toekarena. Amin'ny ankapobeny mbola tsy ampy ny fivelaran'izany eto Madagasikara raha nambarany filohan'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. La notion de RSE est une notion encore émergente, pas encore bien développée, contrairement à raha toka efa miroborobo ny RSE amin'ny firenenen-kafa mbola tsy ampy izany raha ny eto Madagasikara manokana no resahana. Tsy izany akory no hanamaivana ny lanjan'izany amin'ny toekaren'i Madagasikara amin'ny mampitondra teny ny orinasa tsy miankina ny groupement des entreprises de Madagascar. Ilaina ny fampiroboroboan'izany amin'ny alalan'ny hetsika izay mifandray amin'ny tontolo iainana sy ny sosialy. Je veux être le porte-parole des entreprises pour promouvoir les pratiques de la bonne gouvernance. Tsy tokony hijanona orinasa miorina fotsiny ihany ny orinasa iray raha ny fanazavana hatrany, tokony handray anjara amin'ny fampiroboroboana ny toekaren'ny firenena. Le GEM est convaincu que dans le cadre d'un objectif que nous partageons tous, resy lahatra ny GEM fa manoloana ny tanjona iraisana amin'ny fampandrosoana maharitra. Manana anjara andraikitra lehibe amin'izany ny orinasa. Ankoatra izay, manandanja lehibe ihany koa ny ady amin'ny kolikoly izay efa mamongotra ireo fototra telo ijoroan'ny RSE. L'entreprise ne doit pas paraître comme un simple prédateur. Nanomboka androany araharitra roa andro ny salon RSE IDD andiany fahaenina hetsika amin'ny alalan'ny visioconférence izay totosain'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar entina mampiroborobo ny responsabilité sociétale ny orinasa ahatongavana amin'ny fampandrosoana maharitra. Mbola tratra aoriany Madagasikara raha niady amin'ny kolikoly araka ny fanadidina izay nataony teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena M6 tatao. Sehatra anjakan'ny kolikoly ny fitantanam-bola eny anivon'ny commune raha nambaran'izy ireo. Sabrina Raharson. 530 amin'ny zato izay no tiazon'ny Madagasikara raha eo amin'ny resaka fanaraha-maso ny fitantanana ny teti-bola. Midika izany fa mbola tafiditra ao anatin'ireo firenena tsy ampy fanaraha-maso eo amin'ny resaka teti-bola aty amin'ny firenena afrikanina isika. Taoriana ny fanadihadina nataony teo anivon'ny M6 tatao tamina commune 7, hita fa mbola lavitry ny fangaraharaana ny fitantanana ara-bola.
Anisan'ny zo fototry ny olo-pirenena nefa ny fahafantarana ny fitantanana ny volam-panjakana. Commune izay tena iasana moa zany sy no eo amin'ny 700 eo zareo be ny tanàna sy ny ataontsika tatambola amin'ny hevitry ny commune na hoe de tena mbola marefo zay de zay indrindra moa zany ny tena anton'le fiarahaminy hoe ahoana ary no ampiakarana an'izay noty zay. De zay koa anisan'ny tanjona amin'ity atrikasa ity de ny fomba atongavana any amin'izay fametrahana le mangarahara le noty nge eo ihany fa tsy zava-poana ihany noty raha ohatra hoe tsy ho ampiarana le izy araka ny tokony ho izy avy eo fa hoe hanenjika noty fotsiny fa tsy de tena zay loatra angamba le tanjona amin'ilay fanantanterahana le tetikasa fa ezahana ametraka an'izay hoe angarahara aloha de ho tena ampiarina lay hoe ahoana ny fepetra mahatonga anazy tena mangarahara ary tena ampiarina fa tsy hoe koa hoe vita ny taratasy fotsiny. Ilaina ny fanatsarana ny fomba fitantanana na nenenivon'ny commune na eo amin'ny sehatra nasionaly mba hisiany ny asa fampandrosoana maharitra. Fa asa fampandrosoana azo atenaina mihitsy ary zany tena anisan'ny tsika angamba mahatsikaritra fa anisan'ny ataontsika hoe fepetra conditionnalité en bailleur de fonds ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena hoe tsy maintsy ny volam-panjakana tsy maintsy sy ny famatsim-bola tsy maintsy tsara tatana ary tsy maintsy mangarahara zany. Nisy androany ny fampahafantarana ny atrikasan'ny amin'ny sisy tatao niarahana tamin'ireo ministera samihafa ny filohan'ny Cour de compte ary ny mpiara-mombona antokaminy amin'ny fampiarana ny mangarahara sy ny fahaizana mitantana ny teti-bolam-panjakana izay. Anton Marcus no mitarika ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ny zao fotoana izao santionany sarany conteneur izay tafiakatra $1 eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Evrichard. Miamafy ny olana amin'ny fanafarana entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha isan'ny manano sarotra ny mpandrarany fitadiavana conteneur, tsy mitsaha mitombo ny sarany izay tafiakatra avy 5 eny nanomboka ny taona 2022. Mba fantatra mi ohatrina ny coût conteneur nanomboka 2020 hatramin'izao niaingatsika tany amin'ny $2000 tafakatra $10,000. Ahoana moa tsy hisy répercussion an'izany ao anatin'ny prix rehefa tena hoe hita hoe serré mihitsy zany aty amin'ny tsena commerce international zay anankiray ny coût logistique zany tiako resahana tsy resakitsika koa ny rareté zany hoe tsy fisiany conteneur raha miresaka amin'ny exportateur zao tsika ohatra tena ahitana an'izay hoe fitadiavana conteneur zany andondrana entana sarotra be ohatran'izay ihany koa ny importateur ny fampidirana entana eto koa dia sarotra be fitadiavana an'izay logistique zay ka zay anisan'ny facteur anankiray amin'izao fotoana zao ahitana ny fahasarotany eo amin'ny fanafarana entana tsika mahafantatra fa ny entantsika ny mbola hafarany. Ankoatra ny fifampiresahana amin'ny mpandraraha hitadiavana marimaritra iraisana maritana ny vidin'ny PPN. Miompana betsaka amin'ny fiantohana nisy ny vokatra tsy tapaka eny an-tsena na ny ravitaillement continu du marché ny asan'ny ministera tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Ny ezaka ataon'ny ministera tompoko dia ny dialogue hatrany miaraka amin'ny secteur public sy ny secteur privé. Tsisy afa-tsy izay ahafahana mijery foana hoe aiza no ahitantsika marimaritra iraisana amin'ny azon'ny fanjakana anampiana na ny mpanafatra na ny mpanondrana zany amin'izay mety ho koa rehetrarehetra azo kopena azo tapahana zany ao anatin'izay atana tohatry ny structure de prix na transparence de prix zay. Fana sehatra tsy miankina satria mbola tsy milavolefina na dia sarotra ary ny ataoko hoe misy retard 1 mois, 2 mois, 3 mois ny fanafarana entana satria tsy misy ny sambo makatia Madagasikara. Ny anjarantsika aloha voalohany indrindra efa averiko foana hoe ravitaillement continu du marché tsy maintsy misy ny vokatra rehetrarehetra eny amin'ny tsena na tiana na tsy tiana avy eo tsika mandrindra ny vidiny araka an'izay azo atao. Tsy ny makatia Madagasikara fotsiny ihany. Nahitana fiakarana voroeny no mihoatra ny sarany fitaterana entana an-dranomasina na ny fret maritime maniran'ny tany. Izany hoe tafiakatra $4,200 isaky ny conteneur teo aloha. Misy mihoatra lavitra no io toy ny Chine makany Eropa avaratra. Izay nahitana fiakarana avy efatreny. Ankoatr'izay, mitarika ny fiakaram-bidy ihany koa ny fahasarotany fitaterana eto an-toerana. Isan'izany mahakasika ny olana simenitra any amin'ny tapany atsimo indrindra ny ao Anosy sy Androy. Tafiakatra €10 no vola azo tamin'ny fanondranana asa tanana ny taona 2022.
olona maheran'ny valoala sefatra tsy ihany koa no mivelona tanteraka amin'izany ho fanatsarana ny sehatra. Androany no natolotry ny ONIDI ara-pomba ofisialy ny ministera tompona andraikitra ny fitaovana anamafisana ny fahaiza-manao ho an'ireo mpisitraka ao anatin'ny faritra Analamanga, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary Analanjorofo. Naniuzatsika ny vaovao kosa indray dia mbola ambany tany fanaovam-bakisiny eto Madagasikara araka ny fanazavana avy ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Fantatra izany taorian'ny fanadadiana izay nitodotsaina eraky Madagasikara. Henri Flori. Raha ny taremarika avy ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka latsaka ambany tanteraka ny tampanaovam-bakisiny eto Madagasikara araka ny fanadadiana no nitodotsaina teto amintsika tamin'ity taona 2024 ity. Raha ho an'ny taona 2024 ohatra, natratra hatrany amin'ny 470 isanjato izany tampanaovam-bakisiny izany teto amintsika raha toa ka nahitana fidinana goavana izany tamin'ity taona ity. Ny ataontsika hoe taux de couverture brute dia manodidina ny 520 isanjato eo ho antsika eto Madagasikara. Raha nametraka hoe ny tanjona hotratrarina dia any amin'ny 570 isanjato. Zany hoe tena hitantsika misy antsana goavana ao anatin'ilay izy. Marobe ny mety nahatonga izay eo amin'ny lafiny fikirakirana aloha voalohany. Eo koa miankina amin'ny mpandray n'ilay demandeur de soins zay ny filazana azy. Misy maromaro ireny ohatra hoe ny fomba mampanao zay tsy manaiky ny anaovana ny vaksiny. Ny fahalaviran'ny toerana dia manome fisalasalana sy mampihemotra ny ray aman-drenina ny renin-jaza tsy hanantona hanao vaksiny. Misy ihany koa maromaro ao anatin'ny izay. Raha ny fantatra, ny fahamaroan'ny faritra sarodalana no antony iray lehibe mampiena ambany dia ambany io tampanaovam-bakisiny io raha ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny dia tsy ho avahako manokana hoe faritra iza. Fa misy fiavahany lehibe dia lehibe ilay faritra an-tanan-dehibe sy ny faritra ambanivohitra. Io ilay teneniko teo hoe resaka ahafahana manantona ny accessibilité dia rehefa sarodalana, rehefa manansarotra ny fandriam-pahalemana dia mampihemotra ilay rispon'ny renina ny ray aman-dreny hanao vaksiny zaza zany dia izay ilay tenena teo hoe misy elanelany tanteraka ny fanaovam-vaksiny mahazatra ny tanan-dehibe sy any amin'ny faritra ambanivohitra, sarodalana sy sahirana amin'ny fandriam-pahalemana. Ny fanaovam-bakisiny mahazatra toy ny vaksiny ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona sy ny reny bevoka no nanaovana ny fanadihadiana mahakasika ny tampanaovam-bakisiny ity teto Madagasikara. Hisy fiantraikany goavana eto amintsika araka izany ity ambany amin'ny fanaovam-bakisiny ity ary mety afara amin'ny fiforonana aretina vaovao indray raha ny fanazavana trano. Tokana fotoana ny dokavatro isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fitsarana miaramila eo ihany koa ny momba an'ireo nosy malagasy rehefa avy eo ary. Tsy hitako hoe inona ny vitana arizato. Tsy haiko aloha fa raha ronjato ariary dia ahavitana zavatra bobaka be. Ohatra hoe mandefa SMS be dia be. Na koa misurfa amin'ny internet. Mbola afaka manao story koa azy lahy. Dia eritrereto izany raha anatin'ny iray andro no vitany ronjato anankifolo. Io foana ary le finday mahazo mega na SMS mihoatra ny avoloeny miaraka amin'ny elo 200 mahazo 50 SMS sy na 50 mega amin'ny vidiny ronjato ariary monja tsindrio ny dièse 322 étoile 63 dièse. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance. Cerclage des liasses en quelques secondes. Un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée. Triple cerclage de briques en 22 secondes. Et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fa tenga tsara. Resto, tanga tinto
Magno maro sinamita za naezana wezana waliano misakafu maneran Madagaskara matukiazi tambula sasa nanaola supu nasamu tanura ula makafi chifit sananga nulu na sasa na ulbe ato vifilu masala imusara loko misi tieko tieno watika batu malaza tenga tsara tia lako Vita Malagasy Presto Maman kokoa fitonjato ariary miditra ny tapany faharoany vaovao isika androany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy fitsarana miaramila taona 2024 karatra maherin'ny efatretsy no efa vonina amin'ny azao fotoana izao ary tokony anao izay fitsarana miaramila izay avokoa ireo tanora ampitoana manerana ny nosy alarina efso adily tsy maintsy efan'ny ateratany malagasy ny fitsarana miaramila voasoratra ao anatin'ny lalàna araka ny didy itsy volana laharana fa 7 ohatra telo ny taona 7 izay fitsipika akapobe ny servisi nasionaly tanjona apetraka amin'ity taona ity ho ireo tompon'andraikitra ny avitan'ireo tanora ampitaona sy izay mbola tsy navita izany ny fitsarana miaramila tsy misy adino fa afaka manao ny fitsarana miaramila avokoa ireo olona rehetra any amin'ny faritra ka karatra maherin'ny efatralina no efa vonina amin'izao fotoana izao misy ny fanatsarana izay apetraka amin'ity taona ity ireo tanora reo no handrafitra ny foloalinda amin'ny lalana azy izay no rahatsika ny atao hoe fahafantarana nisy amin'izy ireo satria izay no atao hoe réserve isy amin'izy ireo manao fanpo miaramila izay salama saina salama vatana mifanaraka amin'ny fenitra rehetrarehetra izay voarakitry ny lalàna mikasika an'izany dia reo zany no ho lasa miaramila ho voantso anao miaramila zay anao ny fanompo-pirenena atao anivon'ny foloalinda izay no anton'izao fivoriana sy ity lancement officiel ny révision androany ity manomboka amin'ity volana jolay ity hatramin'ny volana oktobra ny fitsarana miaramila amin'ity taona ity ary efa misy ny tetiandro napetraka izay mitsinjara isaky ny faritra Rapanomboka ihany no entina dia tonga nareo miatrika ny reo ataontsika hoe commissionna nareo olona zay miandraikitra ny fitsarana miaramila averiko ny eto Antananarivo manomboka azy manomboka ny faharoa ny volana août mandrapatonga ny farany volana o manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 eo mikianjany betongolo ny any amin'ny faritra efa misy ny atao hoe tetiandro zay nampifanarahana zany araka ny amena zay misy amin'ny ara-pahasalamana amin'izao fotoana zao mariako fa isy zany ny ataontsika hoe ny fanajana zay amena zay ny fandaminana rehetra zay atao amin'ny fotoam-pitsarana io dia manaraka ny ataontsika hoe ny baiko sy ny didy mikasika ny amena ara-pahasalamana 7,949 ny tanora lasy vavy navita ny fitsarana tamin'ny herintaona araka ny tarakevitra amin'ity taona ity ny hoe tiako ny tanindrazako hitsara miaramila aho raha tsy ivona ilaina amin'ny fikarakarana ny antota taratasy ara-panjakana sy fanadinana ara-panjakana ny fitsarana miaramila ka tokony anao izany avokoa ny tanora feno taona rehetra na lahy na vavy tontolon'ny miaramila izay hatrany dia ozinina mamokatra sy mivarotra fanamina miaramila izay efa manana traikefa ny établissement militaire de l'industrie du vêtement eny amin'ny Kapsat Sonerana mamokatra fanamina ireo miaramila sy ireo olom-panjakana hafa ihany koa ny ozinina ny alarina efso voasazan'ny lalàna ray volana hatramin'ny 5 taona hatranomaizana miampy lamandy 3 hetsy hatramin'ny 9 hetsy ariary izay mivarotra sy manao fisalorana fanamiana mpitandro ny filaminana na akanjo mitovy loko amin'izany lalàna izay voasoratra ao anatin'ny fehezan-dalàna famaizana laharana 770 aotra 730 ny 17 jolay 1770 izay mbola managery hatramin'izao tsy manafatra fanamina avy any ivelany ireo miaramila eto amin'ny tany ny Republikan'i Madagasikara fa vita eto an-toerana avokoa ny fanamina hanaovan'ireo tafika malagasy ny zandarmeria mampiasa olona 17 ny ozinina mpamokatra fanamina miaramila izay ahitana sivily sy miaramila miisa 530
manana ny mampiavaka azy ny fanamiana ny tafika raha ampitahina amin'ireo miaramila any amin'ny firenena hafa. Misy tokoa zany ny mampiavaka atsika amin'ny akanjo raisiko ohatra zany ohatra hoe amin'ny tenue de cérémonie ohatra amin'ny tenue hoentina mamonjy fety isan-karazany zany lanonana isan-karazany atao amin'ny tafika izay betsaka moa le izy dia manana ny akanjontsika manokana zany tsika tafika malagasy. Ny akanjo miaramila zany aloha mitovy daholo satria ny miaramila anankiray androany izy mety eto amin'ny birao fa rapitso izy mety voahiraka any amin'ny toerana izay tsy fantatsika mihitsy na aiza dia mitovy foana zany ny akanjo fa reny akanjo reny zany zao manana particularité kely satria ohatra zany zao le tray hitantsika teo zao dia misy produit izy reny tsy ho lany moka misy an'izany zany reny akanjo reny zay zany natao hoe makany amin'ny tany be mokotsika be tazo dia rehefa manao an'iny ianao zany dia verina le moka fa tsy mihinana anao. Ny UNIVI na ny établissement militaire du l'industrie et du vêtement no usine voalohany manjaitra fanamiana miaramila eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fanaovana ny fanamiana ireo olom-panjakana toy ny mpitsara sy ny administrateur civil ary ny maroafo. Alalana izay azo avy amin'ny décret interministériel efa misy lama efa napetraka kosa ny mahakasika ny fanomezana ny fanamiana miaramila eo amin'ny magazin fivarotana izany ary izy ireo no mahazo alalana mivarotra ny fanamiana. Ny eto aminay zany eto anivon'ny foibe fitantanan-draharahan'ny tafika ny olona izay mahazo akanjo na mividy akanjo dia tsy maintsy mitondra karatra mahamiaramila fa tsy mivoaka eto mihitsy zany ny akanjo raha tsy misy karatra mahamiaramila ary enregistré daholo zany ireny olona mividy akanjo aty amin'ny foibe fitantanan-draharaha ireny. Ny akanjo moa zany marina misy ny sur mesure zany hoe tonga ianao dia tena refesina mihitsy satria manana ny olona sy ny traika efa afaka manao an'izany ny établissement fa misy koa nefa ireo akanjo izay efa ataonay en série moa filazana azy izany hoe tonga dia efa manjaitra ho an'ny tototay zany zay dia tonga fotsiny le olona dia efa maka izy rehefa misy atonona anazy eo. Misy isan-karazany ny fanamiana vokarin'ny usine amin'ny ankapobeny manodidina ny 5,000 na 4,000 ny artikla vokarin'ny usine ao anatin'ny taona iray. Miankina amin'ny olona sy ny fitaovana ankilany hoy ireo tompon'andraikitra ny famokarana. Vokarina eto-an-toerana ihany koa ny lamba anaovana ny fanamiana ny miaramila saingy misy amin'ireo fitaovana vitsy ihany no afarana any amin'ireo firenena hafa. Ankoatra ny akanjo sy kojakoja madinika mamokatra kiraro ihany koa io usine io. Tontolo ny serasera kosa indray tena natateraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny avy eo anivon'ny commission paritaire centrale makasika ny famoahana lisitra ho an'ireo mpanao gazety matianina eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny izany ny fanomanana ny fividianana ho mpikambana sy ny filohan'ny ho lafitry ny mpanao gazety ary ny fanomezana karatra mamatianina 1 4 sy 2 nambinina Ravela Orson. Fahazo ny mpanao gazety ataony mijery anarany amin'ireo toerana voatondro nivoaka ary nanomboka natao anio ny petadindrina eny amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Tafiditra ao anatin'izany ny fanomanana ny fividianana ho mpikambana sy ny filoha ao anatin'ny ho lafitry mpanao gazety sy ny fanomezana ny karatra mamatianina 1 sy 2 sy 2. Amin'ireo taremarika naroso ireo raha ohatra ka misy manana fanamariana na fanampianana dia menay 10 andro izy ireo hanoratana aty amin'ny foibe ny commission paritaire centrale hodirenay akaiky izany fanamariana sy fitarainana izany ary aorian'izay dia handray fanapahan-kevitra mifandaika amin'izany izay nahoana moa no misy izay fepetra izay satria tsy maintsy manana mari-pahaizana ianao vao mirosana zany asa gazety zany raha tsy zany efa niasa 3 taona raha tsy izay koa dia mbola mety misy antony hafa dinihina sy fakafakaina lalina izany vao miroso amin'ny fanoratana ny anaran-drakotina arabe ao amin'ny antony lista. Aoriana ny 10 andro nametana ny petadindrina ho an'ny lisitry ny mpanao gazety matianina no ampiarana avy hatrany ny lisitra tena izy irosona amin'ny fifidianana ireo mpikambana sy ny filoha ho lafitry ny mpanao gazety. Mbola
palalinina nazay satria izay no diany faharoa amin'ny asa nakinina hatraminay. Momba io fifidianana io dia hajaina ho hajaina arabaka teny zay voalaza ny lalàna 20 aotra hetra enina sy ny décret 120 fito amby telonjato hajaina antsapany sy andavany ka anjara ny comité électoral zay hisy anay ihany ny fandaminana izay rehetra izay. Tsara ny manamarika fa miisa 760 ireo nangataka hiditra ao anatin'ny lisitra mpanao gazety, 726 ireo tafiditra ao anatin'ny lisitra vonjimaika. Mila fandiniana kaiky kosa ny 420 ary ny ankoatr'izay moa dia tsy nahazo. Ka neto amin'ny faritra Naramanga no betsaka indrindra. Lafa mavao hafa kosa indray dia nanao fiaraha-midinika androany maraina ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena mangataka izy ireo mba hijeren'ny fanjakana amin'ny fomba malaky ary ny fanapahan-kevitra aingana hijerenany sy amerenana ireo nosy malagasy. Namina Ravelorso. Teboka miisa 7 no nosongadina nandritra ny lahadinika nataon'ireo fiarahamonim-pirenena ireto ny amin'ny fangatana amin'ny fitondram-panjakana hijerena akaiky ny nosy malagasy izay mbola bodony frantsay ankehitriny. Everin'izy ireo fa fandrebirebena fotsiny ny dinika natao. Efa fiantsina ady no nataony filoha sy ny ministra ary ny sena frantsay ireny. Mangataka ihany koa izy ireo ny iona amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Tsy afa-po zay amin'ny zavatra ataon'ny fitondrana malagasy mahakasika andro nosy zao. Ko mangataka fionana maika amin'ny filoha andrinirina rajoelina zay ametrahanay zao teboka 7 lazainay zao ahitakinay ny politika fitondrana malagasy mahakasika andro nosy zao. Tsy misy afa-tsy ny firaisankina sy ny fiaraha-mientan'ny vahoaka malagasy no andry arovana ireo nosy malagasy ireo. Anatin'izany ny famoahana andreo fehi-kevitra teny vato, ny famondronana andreo hezo velona rehetra iara-ty hitaky andreo nosy zao, ny famoahana didi-panjakana fa atsika zao nosy zao, famoahana lana fehizoro mombandreo nosy zao, fampitrazana fandraisantsika andrada mivondrana francophonie, fanasozana andreo mpanolotsaina frantsay eo amin'ny tafika sy fanajanoana ny coopération militaire ary ny fitondrana ny resaka eo amin'ny firenena mikamina amin'ny septambra zao. Tsy aivina efa nisy ny fianana tamin'ny ministra tompon'andraikitra ny talata ho avy izao ho isy ny fianana ho an'ireo herivelona rehetra hoentina andiniana ireo nosy manodidina ireo. Ny herim-bahoaka mijoro miaro ny nosy malagasy ny lehibe ahafana mamerina izany. Ireo votoatin'ny gazety mpiseso akerinandro Madagasikara matin hebdomadaire entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny antsipirin'izay zetiny Abraham Randriamana. Fusillade meurtrière dans une carrière en Zouzourbé, une autre affaire également classée sans suite, une loateny dehibe noentin'ny Madagascar matin hebdo, larina 300 nivoaka ny 12 hatramin'ny 20 jolay, hita ao amin'ny pejy 4 araka ny votoatin'ny lahatsoratra mahakasika izany. Maro amin'ireo raharaha mafana mahavoasaringotra ny havan'ny olo-mpanjakana teo aloha no tsy andrenesana toy ny fanadihadiana intsony ankehitriny. Isan'izany ny raharaha mahavoaroaro ny zanaky ny filoha teo aloha mahakasika ny famonoan'olona tao amin'ny kariera Nankaraoka distrika Nanjozoropeny taona 2024. Sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanohezana ny fomba ratsy amin'ny fanaovana oditsita ireo asa ratsy mahakasika ireo akaikin'ny olo-mpanjakana na ireo manam-pahefana raha ny voalaza anatin'ity lahatsoratra ity. Misongadina anatin'ny matin hebdo ihany koa ny mahakasika ny ampandahatsoratra momba ny fandaharana lalino vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Ikolo TV mikasika ny fifindrana trano eto Andrenivohitra izay no velabelarina anatin'izany izay arahanao anatin'ny fandaharana lalino ny alahady ho avy izao amin'ny 7:00. Ny mahakasika ny fivoarany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara misy 17 ny tranga vaovao, 17 ihany koa ireo sitrana soamantsara ary ray no namony ainy. Enina amby 30 ireo mbola ao anatin'ny forme grave araka ny antontanisa avy ao anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ilain'ny tanora ny fananana nofinofy ary fikirizana amin'ny fanatanterahana izany. Entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ny mahakasika ny tahiry izay tompona orinasa mamokatra mofomamy iray eto Andrenivohitra entina manamarika ny journée mondiale des compétences des jeunes tamin'ity androany ity Michel Arnardo.
Izy no Rajonary Sotahiry 5 taona izy amin'izao ary vao herintaona izay no nanangana ny orinasany manokana. Orinasa mamokatra mofomamy na ny antsoina hoe pâtisserie salon de thé. Raha toa ka herintaona izy no nahatsangana izany raha ny fanazavany, efa antaonany maro no efa nanofinofisan' izany. Rajonary Sotahiry Raphaël ny anarako 25 ans. Vao herintaona latsaka izay no entrepreneur. Ny zavatra ataoko salon de thé, pâtisserie, resaka misy fast food koa anatiny. Tiako tenena amin'ilay herintaona izay moa zany izay vao nanokatra an'ity fa nefa zahay efa tao alohan'izay foana nanomana izao zavatra izao. Izy moa zany tsy maintsy miainga amin'ny kely foana ny zavatra rehetrarehetra. Niainga tamin'ny kely tamin'ny zaho mbola nianatra tena votovorona tamin'izay. Dia nanomboka teny nanao zavatra kely, tena hoe kely. Nanomboka tamin'ny gâteau kely fotsiny. Dia naterina teny ampivarotra. Dia nandeha ilay zavatra tsara ilay zavatra. Dia resy lahatra ny olona vidy foana. Dia nanomboka teo nanango mbola tsikelikely. Nanomboka nampivoatra lesy tsikelikely. Dia izao hitanareo izao. Efa hatramin'ny mbola kely no ty pâtisserie. Fa ny fianarana ataoko tena votovorona aloha tsisy fandraisana. Nefa nahazoako expérience be dia be foana tena izany. Tsy tokony ho sakana ho an'ny tanora ho izy ny tsy fisian'ny loharanom-bola eny am-piandohana amin'ny fanatanterahana ny nofinofiny. Sedra entina manakatra ny ambonimbony kokoa izany. Eo foana mantsy ilay sakana eo, tsy hoe sakana moa zany. Eo foana ilay fanontaniana izay mipetraka hoe za ve dia avitan'izany. Izay foana ny tanora amin'izao te hanao zavatra ngeza be izy. Dia ahoana ny ahavitako an'ireny nefa za ohatr'izao. Za eto jory vavolombelona aminareo za tena niainga tamin'ny tena kely, niainga tamin'ny tsy misy kely. Dia niezaka nanao zavatra. Dia niny nofinofy koa. Dia tadidiova ny zavatra rehetrarehetra miainga amin'ny kely daholo. Miainga amin'ny kely. Dia fandarahana aloha tsisy zavatra tsisy ny anarana. Tsy zavatra ny anarana mihitsy ilay izy. Amiko manokana aloha. Fa misy tsy maintsy ao foana ilay fahatongavan-tsaina kelinao eny ampovoambony eny. Inona ary zany no ataoko ty? Inona ny zavatra tiako atao? Dia ho anahy manokana aloha tao ny misy olona mi-inspiré kely anahy. Tsy maintsy misy olona mi-inspiré foana ny voalohany. Dia manarakarak'izay miainga amin'ny zavatra hoe tiany anahy no tiako atao, ty ny zavatra tiako to. Dia zavatra tianao rehetra afaka exploitena daholo dia tavanao vola. Marina androany 12 Jolay ny andro maneran-tany ho an'ny fahaiza-manao ny tanora na ny Journée mondiale des compétences des jeunes. Andro izay notapahany fivoriam-ben'ny firenena mikambana entina manamarika ny mahazava-dehibe ny fampitana amin'ny tanora, ny fahaiza-manao ilainy amin'ny asa, amin'ny fahazoana asa mendrika, fa indrindra ny fidirana amin'ny tontolon'ny fandraharana. Ho amin'ity taona 2024 ity, réimaginer les compétences des jeunes dans la pré-pandémie no lohahevitra amin'izany. Tantsapam-bola sy mpianatra avy anivon'ny université ao Vakinankaratra no nahazo fiofanana mahakasika ny fanatsarana ny fomba famokarana atanjona amin'ny azany fialana tsikelikely amin'ny fampiasana zezika simika izay manimba ny nofotany raha ny fanazavana azo. Kolo TV Antsirabe. Anisany manampy ireo tantsaha eo amin'ny fanatsarana ny vokatra azo avy amin'ny fambolena ny fampiasana ny teknika fambolena moderna. Vakinankaratra anisany manana ny ivitoeram-panofanana famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Eo ihany koa ny fanofanana amin'ny fambolena ara-biolojika. Eto Tsaratanana Antsirabe misy ity centrale agro-photovoltaïque et centre de formation food and energy ity. Nisy ny fiofanana izay nomeny tetika sasan'ny farmine ho an'ireo tantsaha mahakasika ny famokarana zezika azo avy amin'ny ravinkazo sy ny tainomby na ny zezika compost. Niarahana tamin'ny fitaleava-patra ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono eto Vakinankaratra. Nahatra 7 andro ny fampiofanana ary andrasana amin'ireo mpiofana ny fanovana eny fotony amin'ny fampiarana ny fampiasana ny zezipahatra. Ny tetika sy ny ezaka zany dia mba hiena ny fampiasana ny zezibazaha. Amin'ny mahazezibazaha azy dia vidina any amin'ny vazaha izy. Nefa ny eto atoerana ny bozaka, ny tainomby,
ny akora rehetrarehetra ilaina amkarana an'izany zay atao amin'ny teny vazaha hoe compost moa dia misy. Ny andrasana amin'ny piofana tsotra ihany. Ray aloha ho anazy tenany satria izy ireo tatsaha daholy dia tonga izy dia efa hanomboka piasa le traikefa zay noratoviny tetỳ amin'ny famokarana an'ireo zezika ireo dia ampiasa an'izay zezika izay amin'ity taom-pamokarana mitsidika ity. Zany eo amin'ny volana ambony io zany dia efa tokony afaka manao izy ny fanaovana zezika tetỳ le zezika atao hoe 7 andro. Zany hoe afaka 7 andro izy zany dia efa manana zezika ahafahany manomboka n'le famokarana natoraly. Tsy hoe natao fotsiny fanofanana fa ho tarafina miaraka atao jeritodika miaraka amin'ny zareo amin'ny draepy ohatran'izy amin'ny fivoaran'le fambolena. Tsy ireo tatsapam-boly irery ihany no mandrato fiofanana eto amin'ity ivitoerana ity fa ao ihany koa ireo mpianatra avy eo anivon'ny université ary aoriana kely dia hiditra tanteraka eo amin'ny fambolena eo ambany takelaka ny tetikasa. Treto aloha na fiofanana tsy eto ambany takelaka ny amboly dia ny atao ambany takelaka zany rehefa kelikely eo dia mety hisy vitsivitsy amin'ireo tatsaha hoe manao fiofanana tonga amin'izay avo na fahaiza-manao ara-teknika izay. Fa misy aloha amin'izao fotoana izao dia amin'ny ivim-panofanana azy dia misy mpianatry ny université anaky 7 manaraka fiofanana ety dia izy zany dia hanomboka an'ireo le fambolena ao ambany panneau izay misy fahaiza-manao sy fitaovana sarotsarotra kokoa. Ny antony mahatonga an'le hoe mbola andrasana kely no fampidirana ny tatsaha tsy hoe androany dia hovaina ny fomba fanao ny tatsaha fa hatsaraina ny fomba fanaony amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka tonga dia misy hoe fanovana be dia apiditra machine dia apiditra tuyau dia apiditra zavatra ohatr'izany mety tsy ho totosa le eritreritra hoe ho ampiakarina fa ahafahan'ny tatsaha mamokatra ho an'ny tenany sy ho an'ny vilany. Mitondra fanatsarana sy mampiana ny fandaniana eo amin'ny lafiny fambolena ny fampiasana ny zezipahatra hoy ireo tantsaha izay nisitraka ny fampiofanana. Fiofanana zany dia fahafahana hoe entina mamokatra amin'le lanan'le vezika simika amin'le famokarana an'le compost tonga dia fahazo ampiarina. Mora atao ihany le izy aloha raha amin'ny ankapobeny. Amiko aloha izy zany dia ohatrany hoe mety satria efa hita tena ampiasa an'le zezy bazava lasa maty le tany. Katsaka, tsaramaso, vary, atambary, tanety fa mba hoe isin'le vokatra bibily kokoa zany no ilana an'le forme zao. Maresaka iraisam-pirenena dia miverina ankehitriny ny filaminana any Afrika Atsimo taorian'ny fanaparitahana ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo faritra samihafa manoloana ny fihetsiketsehana izay nitanteran'ireo mponina nandritra ny 9 andro izay fanadiny. Milamina ankehitriny ny toetra raha misy any Afrika Atsimo taorian'ny fihetsiketsehana nitanterahin'ireo mponina tamin'ireo faritra misy aroany an-toerana nandritra ny 9 andro ny siny hetsika. 27 ireo fantatra fa namony ainy vokatra ny fifanosehana sy ny fandrobana ireo toeram-pivarotana lehibe samihafa raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'ireo nahafana namerina ny fitoniana tany an-toerana ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny fanapahariana ireo mpitandro ny filaminana. Misy 5,4 alina tamin'ireo faritra nipoiran'ny hetsika. Ny fiatraikan'ny krizy ara-toe-karena vokatra ny valinaretina Covid-19 teo ihany koa ny fampidirana ponjan'ny filoha teo aloha Jacob Zuma no antony fihetsiketsehan'ireo mponina raha ny fampitam-baovao. Ankoatra izay, nanambara ny filohan'ny Afrika Atsimo fa isy ny fanatanterana ny fanadiadiana mikasika ireo tompon'antoka nanatanteraka ny fanakorontanana tany an-toerana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafa tsara dolo. Malagasy. Presto. Maman Koukoua. Fitinjato Ariari vous a présenté Ni Vavao. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix, vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.